Ya, faly miarabanao ny anaran'i Jesosy indray ny tenako amin'izao ora sy fotoana izao. Izay hizarana aminao indray ny tenin'Andriamanitra. Efa vidéo maromaro ihany izay no nifampizarana tamintsika teto amin'ity page ity, fa androany zany dia mbola ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola tafahoana eto indray tsika. Mitsovavimbelona kely aminao fa misy fotoana nandalo zavatsarotra ary tena mizahan'Andriamanitra toetra mihitsy tao anatin'ny aretina ty Covid-19 ty zany. Misy fotoana tena nikohaka be mihitsy ary tena misy reoka tao amin'ny tendako tao, tena tsy afaka mihitsy, tena rary ny tendako. Dia vavaka tamin'i Jesosy hoe za koa zany maheno an'le feon'le olona hoe raha vao miainga avy eo amin'ny orona hono le izy, dia avy eo midinao amin'ny tenda, dia avy eo milatsaka ao amin'ny avokafoka, dia mahazo an'le branche ao amin'ny poumon zany, dia ao le izy zany no miombo. Dia amaolombelona somary ohatran'ny hoe atahotra kely ihany, kanefa natoky an'Andriamanitra hoe hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra atao anatin'izany. Dia natao ihany moa zany ny hevoka sy ohatran'izay aho, satria ny Baiboly dia miteny hoe maso kely ihany izy ny fampiasana ny tena, dia nampiasa izay zavatra izay zany sy ny geste barrière sy ny gel sy ny natao ihany koa ny mihinana tongolo gasy ray isan'andro, tongolo tsy ampandalovina vy, totona zany tsy ampandalovina vy dia asiana tantely, dia hoe mahafaka le sepotra zany. Tao anatin'izay natsapa fahatsarana ary niala le reoka sy le kohaka zany, dia nanomboka nahazo fahasalamana. Fa teo anelan'elan'izay tsy nahatsiaro, tsy naheno fofona, na fofo kafe zany, na fofona goavy, na fofona ataontsika hoe zavatra mahery vaika aza dia fa tsy ela. Dia soranan'i Jesosy moa zany fa miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Teo koa ny vavaka izay natao ny asan'Andriamanitra koa zany tsy azo ajanona fa tsy maintsy mbola mandeha foana ny asan'Andriamanitra na dia ao anatin'izany zavatra zany aza, dia nanampy moa ny tompo dia zao tsika afaka fampahery zao indray amin'ity page ity. Ya, izay no ela fa tondra afatr'Andriamanitra amintsika ao amin'ity takariva mahafinaritra ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika zany dia hoe ny tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy. Tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy. Atao amin'ny bokin'ny Ezra toko 9 dia misy andinin-tsoratra masina ato izay milaza mazava an'izay lohahevitra izay fampizarana antsika izay. Ezra toko 9:2-20 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nahamenatra ny angataka ny tokona miaramila sy taingon-tsoavaly avy amin'ny mpanjaka, hanampy anay hiady amin'ny fahavalo eny an-dalana, satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izahay ka nanao hoe ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy, fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Mazava hoe zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny tanan'Andriamanitra mahasoa izay rehetra mitady azy. Voalohany indrindra aloha ny Hébreux toko 1:19 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Izay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Mazava be zany. Voalohany aloha tsy maintsy mino an'Andriamanitra ianao raha tia hatsapa an'izany hery ny tanan'Andriamanitra zany. Be dia be ny hery misy ety ambony tany, ao ny herin'ny maizina, herin'ny tafiotra, herin'ny aretina, ao koa ny herin'ny fahantrana izay mamely ny olona. Fa ny tianambarantsika dia misy ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny tanan'Andriamanitra. Dia izay le herin'ny tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy izay no toriana amintsika amin'ity
takariva ity. Voalohany aloha io tanan'Andriamanitra io nafataratsika voalohany an'izany tanan'Andriamanitra zany dia ny naharin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Adama namorona olombelona izy dia novolavolainy tamin'ny tanany zany fotaka no novolavolainy tamin'ny tanany dia nitsofiny nasiny fofinaina mavelona dia tonga olombelona mananaina. Zay zany no voalohany nafataratsika an'izany. Zay le hoe samy namboary ny tanan'Andriamanitra ny olombelona rehetra dia namboary ny tanan'Andriamanitra. Taranaka Adama sy Eva tsika namboary ny tanan'Andriamanitra. Eo ihany no hoe resaka ara-tsiansa hoe fifankatiavan'ny olon-droa dia mifanambady dia miteraka, fa ny tena marina dia arak'izay famarinan'izay hoe ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanamboatra antsika namolavola. Dia io zany tokony antiherana koa amin'ny lafiny anankiray, mahavonjy antsika amin'ny sarotra, mahavonjy antsika amin'ny sarotra zany. Ary lazainy Isaia 7:1 indro ny tanan'i Jehovah tsy miafoy fa mahavonjy, sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Mahavonjy antsika ny tanan'Andriamanitra. Zay mahatonga an'i Jesosy raha tonga dia ety ambony tany izy nisy marary nitsidrana nandritry ny 12 taona, fa nikasika an'i Jesosy izy dia ny herin'Andriamanitra atao amin'i Jesosy koa nanendry azy. Ny herin'Andriamanitra moa dia ilazaina ihany koa ny ratsan-tanan'Andriamanitra ho Jesosy. Fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra kosa no amoako demony iny Jesosy dia azo antoka ny feo aminareo sady amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tiana ambara amintsika dia hoe io tanan'Andriamanitra io dia mahasoa zay mazoto mitady azy. Eo zany hoe finoantsika hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra, fa eto dia milaza ny tena Andriamanitra hoe mila tadiavina, mila mitady azy amin'ny alalan'ny vavaka. Raha tianao tsapanao zany herin'ny tanan'Andriamanitra miasa zany, mila mazoto mitady azy amin'ny alalan'ny vavaka, mazoto mitady azy amin'ny alalan'ny fiderana, mazoto mitady azy amin'ny alalan'ny fiankofana, amin'ny alalan'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy hoe mankany am-piangonana ihany akory ny tena mivavaka, fa na ianao personnel azy fanorantenanao amin'ny tompo fifandraisanao amin'Andriamanitra dia efa zava-dehibe zay. Dia ny fiezahanao zany anatona an'Andriamanitra, anana etaeta hitady an'Andriamanitra, dia zay no ahafahan'ny herin'ny tanan'Andriamanitra miasa amintsika. Taloha tanan'Andriamanitra dia mitondra loza. Rehefa navotsitry Farao ny zanak'Israely dia izy ireo nalefa ny Farao dia tonga saina zany ny magicien ny Farao hoe tokony enjehana regny fa very tombontsotsika eo izy ny magicien, very arena isika reny ange no andevo zay natonga ny Egypte tahaka izao nahavitatsika ny pyramide, nahavitatsika ny sphinx, nahavitatsika ireo monument be dehibe aty Egypte. Ka raha avotsitra antsika ny zanak'Israely dia maty antoka tsika, tena ho faty antoka tsika. Hoy ny miaramila amin'ny Farao sy ireo mpanolontsain'ny Farao zany. Dia nanomboka teo dia tonga sainy Farao dia nanenjika an'ireto zanak'Israely reto dia andao ny vakitsika ny zavatra nataon'Andriamanitra teny an-dalana. Rehefa niala kilometatra maro, niala tamin'ny Egypte zany zareo kilometatra maromaro dia tapa-kevitra tampoka Farao zany, niova ny hevitry Farao zany dia nanenjika ny zanak'Israely. Dia zao zavatra nataon'ny tanan'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 4:5-20. Ary izao no niseho tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tafiky ny Egyptianina tao amin'ny andro afy sy andro raona Jehovah ka nampifanaritaka ny tafiky ny Egyptianina. Ary nanala ny kodiarany kalesiny izy mba hampasarotra ny fitondrany azy, ka nilazan'ny Egyptianina hoe aoka handositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehovah no miady amin'ny Egyptianina ho azy ireo. Nanala ny kodiarany kalesiny izy, tanan'Andriamanitra mihitsy no niasa nitondra loza teto, loza tamin'ireto Egyptianina miaramila amin'ny Farao reto, dia nesorony ny kodiarany kalesiny. Zay nge nilazaiko aminao hoe mahery ny tanan'Andriamanitra. Raha ao anatin'ny aretiny ianao amin'izao fotoan'izao efa nandalo klinika maro, efa nandalo hôpitaly maro, tady famonjena, mitady hoe andao hiala teto amin'ity fa ahery indray no mahay kokoa. Dia izao ny torohevitra ameko anao hoe ndreo dia mba ny fitadiavana amin'ny tanan'Andriamanitra velona sy ny herin'Andriamanitra
ny ampiakatra amin'ny finoana ny tokony atao amin'izao fotoan'izao e, satria tsy mbola miovana e zany herin'Andriamanitra zany e. Hebreo 10:15 dia milaza mazava hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dia lazainy aty amin'ny bokin'ny Malakia ihany koa ny tsy fiovan'io herin'Andriamanitra sy ny herin'ny tanan'Andriamanitra io zay tokony ho tadiavina amin'izao vaninandro misy antsika izao a, indrindra fa ao anatin'ny fahasarotana dia tokony hampitombo finoana sy tokony hitoky amin'izany herin'ny tanan'Andriamanitra zany. Ao Malakia 3:9 zao ny voasoratra hoe fa izao Jehovah tsy miova, koa ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy ho fongana. Tsy miova zany herin'Andriamanitra zany, fa anjarako sy anjaranao no mitady. Za manokana araka ilay fijoroana vavolombelona izay nambarako tao aminao teo, mahasoa kely ihany fampiasana ny tena fa amin'ny fiarovana sy ny zavatra maro isan-karazany, fa le heriny le vavaka, le fitadiavana ny tanan'Andriamanitra sy fianteherana an'Andriamanitra zany, zay ny tena zava-dehibe ry havana. Ary ambarantsika fa mahavonjy ny tanan'Andriamanitra, tsy le tanan'Andriamanitra hitondra loza, satria mantsy Petera koa mantsy dia nilaza atao amin'ny Hebreo 10:1-3 hoe zava-matahotra ny ho azo ny tanan'Andriamanitra velona. Tsy le tanan'Andriamanitra hitondra loza akory no tadiavintsika, fa le tanan'Andriamanitra hitondra soa, mahasoa zay rehetra mitady azy. Ny tanan'Andriamanitray hoy Ezra dia mahasoa zay rehetra mitady azy. Ka mba vonona ve no hitady an'izany tanan'Andriamanitra zany? Mba tena hinono marina ve zany herin'ny tanan'Andriamanitra afaka miasa, afaka mamorona, afaka mitahy, afaka manasoa, afaka manombotra hatramin'ny fakan'ny aretina ao aminao zany? Raha marary ianao, raha salama moa ianao a, hinono ve fa afaka mamorona zavatra tsy takatry ny saina ve zany finoanao ny tanan'Andriamanitra zany? Tena mino ve isika? Fa raha tena mino isika dia hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ny fampahirezana foizany menantsika, ampahirezintsika fa misy fanantenana velona, misy hevitra, misy vahaolana ao amin'ny fikatsahana ny herin'ny tanan'Andriamanitra velona. Fa ny zavatra tokony atao dia afoiziny fahotana, miverena amin'Andriamanitra, mibeba raha misy ota miafina, raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mandole, midira ao an-trano dia mandoale ianao dia apiray amin'i Jesosy daholo ny ota sy ny heloka vitanao dia manapa-hevitra, mandraisa fanapahan-kevitra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-7 dia misy teny nambaran'i Petera milaza manao hoe koa mibeba ary miova amonona ny fahotanareo. Ny fibebana zany dia famonona ny fahotana. Tsy afaka miasa mihitsy ry havana, tsy afaka hiasa Andriamanitra raha mbola misy fahotana eo amin'ny fiainan'olona, raha mbola misy heloka, raha mbola misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ko alamino aza ny tokantranonao, ny ao an-tokantranonao jereo, so dia mbola misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra miafokafona any, alamino zany. Manatona an'Andriamanitra, alamino ny fiainanao mba ahafahan'ny herin'ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Indrindra moa fa ny famonjena ny ara-panahintsika zay ny tena zava-dehibe. Fa raha tsy voavonjitsika ka ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, hijoro eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra, dia zava-matahotra no azo ny tanan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manam-pahefana hanary ny fanahin'ny olona ho any amin'ny helo rehefa tonga ny fitsarana. Hoy Jesosy manao hoe aseoko anareo zay tokony atahoranareo, ho any amin'ny Luka 12:15, aseoko anareo zay tokony atahoranareo. Matahora le manam-pahefana hanary ny fanahinareo any amin'ny jiro. Zavatra roa raha zaraina tamintsika tamin'ity androany ity: misy ny tanan'Andriamanitra mitondra loza, fitsarana, fanamelohana, fatezerana eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa misy kosa ny tanan'Andriamanitra zay mitondra soa, mahasoa zay rehetra mitady azy. Ka ny zavatra tiana ho zaraina amintsika dia le tanan'Andriamanitra mahasoa, io no tadiavo ka tsao dia ho sambatra ianao, hiadana ianao, atsapa fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra. Zay ary fa dia tompo any tahiry antsika hatramin'ny farany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy indray ny lalan'izay fampahirezana izay dia manaraka indray tsika fampizara ny tenin'Andriamanitra eto, fampahiry hatrany izao lalan-danitra, izao zava-tsarotra iainantsika izao dia tsara foana ny fampahiry. Tahian'Andriamanitra daholo io.